Vavaka isika. Tompo, saotranao zahay. Nomenao indray izao fotoana manokana izao, ahafahanay mandre ny teninao. Mitenena Tompo, fa vonina hiaino sy handray ary hianatra aminao zahay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Faly miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ry havana, ary ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Resy Jesosy Kristy Tompo ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Miarahaba manokana ihany koa anareo mpitendry zava-maneno amin'izao fahatratraranareo ny alahady manokana izay natokana ho anareo izao, izay alahady voalohany, ary dia fifaliana ho an'ny fiangonana tokoa no manana anareo amin'ny asa fanompoana eto anivon'ny fiangonana, ary dia mirary anareo mba aefabe mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo, fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao aminy. Saotran'Andriamanitra koa isika ry havana, satria amin'ity anio ity dia mbola miteny amin'ny alalan'ny teniny Andriamanitra, ary mitondra antsika ao anatin'ny teny izay voalahatra tao anatin'ny perikopa androany. Ny teny manokana izay hojerentsika ary dia ny ao amin'ny bokin'ny Mika. Mika, 7:7 ka hatramin'ny 10:10. Fa ny teny hafa izay hitantsika teo moa ny ao amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy araka ny Lioka sy ny epistily nosoratan'i Jaona, dia ho hitantsika ihany manampy ao anatin'izany fahazontsika ny tenin'Andriamanitra izany. Iza moa i Mika izay nanoratra an'ity boky ity? Mika dia mpaminany anankiray, profeta anankiray. Afany ambany vohatra izy, fa tsy mba mpaminany tao anatin'ny fianarana tenin'Andriamanitra lehibe tahaka andry Isaia ohatra, fa izany anefa tsy azo ilazana azy hoe mpaminany tsintsina, fa tena mpaminany nanana ny maha izy azy, ary tena nanompo an'Andriamanitra lehibe tokoa izy. Dikan'ny teny hoe Mika dia manao hoe iza ny tahaka an'i Jehova. Ilay Andriamanitra tsy toa ary midika zavatra betsaka izany dikan'izany anarana izany. Avy amin'ny tanàna kely any Jodia izy, any atsimon'ny Jodia, Moreseta Gata, any atsimo andrefany Jerosalema moa zany no ahafantarantsika azy amin'izao fotoana izao no misy ny tanàna ny aviany, ary dia nampiasain'Andriamanitra tamin'ny kely tokoa izy tamin'ny faminaniana nataony, na dia tao anatin'ny hoe fahatsorana indrindra ara, satria tao anatin'ny vahoaka tena tsotra izy. Ny asa fanompony sy ny faminaniana nataony dia tamin'ny taona 9 talohan'i Jesosy Kristy, tamin'ny andron'ny Jotama, Ahaza ary Ezekia. Amin'ny ankapobeny dia mizara roa ny bokin'ny Mika. Ny voalohany dia ahitana fa mitsara sy manitsy Andriamanitra, ary ny tapany faharoa koa dia mampanantena nefa fa hamonjy sy hanarina Andriamanitra. Izany moa dia ny hitantsika ny hoe fitsaran'Andriamanitra amin'ny Samaria, Jerosalema tamin'izany fotoana izany. Nisy ny fanjakana avaratra, nisy an'i Samaria, sy ny fanjakana atsimo, nisy an'i Jerosalema. Nefa ao koa ny fanantenana lehibe izay vohizan'izany boky izany, fa misy ny sisa tavela izay amindran'Andriamanitra fo, ary tena manomana fanjakam-piadanana tokoa Andriamanitra. Ary dia ny ao amin'ny toko 5 amin'ny bokin'ny Mika moa dia misy ny faminaniana ny amin'ny avian'i Jesosy Kristy izay mpanjaka anankiray avy ao a Jerosalema. Raha izay ary no makasika ny bokin'ny Mika. Lohahevitra izay jerentsika amin'ity volana Novambra ity dia ny hoe mahandrasa ho avy ny Tompo. Mahandrasa ho avy ny Tompo. Fa inona moa izany hoe mahandrasa? Inona ny takiana amintsika kristianina ao anatin'izany hoe mahandrasa izany fa ho avy ny Tompo? Dia ao anatin'izao toriteny izao dia misy fizarana roa. Voalohany dia hoe miambena amin'ny fanantenana.
zany anisan'ny dikany mahandrasa miambena amin'ny fanantenana ary ny faharoa dia ny hoe miarena ka mitoera ao amin'ny fahazavana. Voalohany avy hatrany ary nojerentsika ny hoe miambena amin'ny fanantenana. Ny andin'ny fahafito amin'ny mika toko fahafito teo amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa izao kosa dia hanandrandra an' Jehova eny hiandra n'Andriamanitry ny famonjenay aho, Andriamanitro no iaino aho. Amen. Ny vanim-potoana ny ainan'ny mika teto tamin'izy nanoratra n'izao dia tena vanim-potoana tao anatin'ny aizina tokoa. Aizina satria naninona? Nisy ny fahamarinana izay tsy araky ny tokony ho izy, nisy ny tsy fahamarinana ara-tsosialy. Fa misy ohatra amin'izany ny fanaparam-pahefana na nataon'ny mpitondra fanjakana na nataon'ireo manan-karena isan-karazany, dia misy ny fangalana tamin'ny tsirariny ny tanin'ny olona maro samihafa, nisy ny fampahoriana, fanaovana tsinitsinina ny olona mahantra ary dia maro ny tondra alahelo tao anatin'izany. Misy koa ny kolokolo ny mpitondra fivavahana sy ny mpanao politika, ny mpitondra ara-politika tao anatin'izany fotoana izany, ka izay tian'ny olona hoenona ny toriana izy ireo ary dia nitambazana vola izy ireo tao anatin'izany fitoriana izany. Nisy ny mpaminany sandoka izay mitondra hafatra mampitony nefa tsy misy fahamarinana na tsy milaza ny marina tokoa. Nisy ny fahasimbana teo amin'ny fifandraisana, fa ny mpianaka mifandravy, ny mpivady ny mifandravy, ny ankonana manontolo dia rava, nanjaka ny lainga, nanjaka ny famadiana, nanjaka ny herisetra ary tena tafiditra ena tany atokantrano azy. Tao anatin'izany toe-javatra izany dia tena fahasahiana lehibe no nanana ny mika mpaminany, ka raha manomboka ny andinin'ny fahafito izy dia miteny hoe fa raha izao kosa tika zavatra lehibe izany ry havana, misy fanapahan-kevitra ary teny entitra fa na hoe na izany fahamazinana izany aza nisy teo amin'ny toerana izay nitoerany, dia izy kosa dia sanijoro ary sananambara izany finoana izany. Jerentsika ary hoe inavy izany nijoroany mika sy noteneniny teto ahafantarantsika hoe inona ny tokony ataontsika amin'izany teny hoe mahandrasa izany fa ho avy ny tompo. Fa izao kosa dia hanandrandra an' Jehova. Izay ny voalohany teneniny eto. Ny hanandrandra izany moa amin'ny dikateny amin'ny teny frantsay dia ny hoe je regarderai vers l'Éternel. Izany hoe mijery tsy mijery fotsiny fa raha jerena ny andohany izany teny izany dia ny hoe teny hebreo hoe tsafa, izany hoe tena mijery tahaka ny mpitily. Veiller comme un guetteur, regarder activement, miambina tsara. Izany ny dikan'ny teny hoe hanandrandra eto. Izany hoe tsy mijerijery fotsiny, tsy mieritreritra fa tena mijery, mailo, mitazana. Izany mpiambina izany dia maka toerana ambony, mijery ny manodidina, mailomailo, tsy ao anatin'ny torimaso fa amin'ny asany mahampiambina dia mijery. Ary eto hoe mijery ny fahasoavan'Andriamanitra, mijery izay rehetra asehon'Andriamanitra, mijery ary miandry mahavitrika ny fidiran'Andriamanitra ao anatin'izany toe-javatra izay nankivy tao anatin'izany fotoana izany. Raha mijery ny ao amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy ao amin'ny Lioka koa tsika, hitantsika ny toko 120 andiny 5 ka hatramin'ny 120 teo, dia manambara zavatra be da be Jesosy anatin'izany. Dia anisan'izany teneniny ohatra hoe isy ny mpaminany sandoka tonga hiteny, zano izy, zano Jesosy. Ary firifiry tokotra moa miteny an'izany hoe izony Jesosy Kristy maniratsira mpaminany sandoka. Teny koa Jesosy tao anatin'izany hoe isy ny firenena hitsangana mely firenena,
isy ny fanjakana hitsangana mely fanjakana, isy ny ady orory-tany lehibe mosary arety mandringana. Zany ny faminaniana nataon'i Jesosy Kristy, ary moa tsy hitantsika amin'ny fiainantsika amin'izao fotoana zany ry havana. Zany hoe ny tenin'Andriamanitra dia tsy tany amin'ny testameta taloha tany ihany, fa ny faminaniana rehetra izay nataon'i Jesosy Kristy, izay nataony mika, dia tanteraka avokoa ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Nefa manoloana izany faharatsian'ny fiarahamonina izany, dia hoy isika teo hoe aoka nandrandra n'Andriamanitra isika, aoka hijery, aoka hibanjina an'i Jesosy Kristy isika izay tompony finoantsika sy mpanefa azy. Ary izany mihitsy moa no hita ao amin'ny Hebreo 12:12 hoe mijery an'i Jesosy tompony finoantsika sy mpanefa azy, izay naharitra ny azo fijaliana ka tsy nitandroenatra, mba hahazoany ny fifaliana napetraka teo anoloany, ka dia efa nipetraka eo amin'ny kavanan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy. Zany no tian'Andriamanitra hiainantsika, handrasantsika amin'ny fiaviany izay tsy maintsy ho avy. Mampanantena kosa nefa izy fa tsy tokony hatahotra isika, fa mahafantatra isika fa tsy maintsy hisy izany rehetra izany. Ary raha teo anivon'ny tantara moa dia hitantsika fa tanteraka daholo zany faminaniana izany. Tamin'ny andron'ny mika nanarina mafy ny zanak'Israely, mafy fo dia ny fahaizan'Andriamanitra, fa avy eo kosa namindrano fo. Ny faminaniana ny tenen'i Jesosy Kristy koa teo dia tao anatin'ity lioka ity dia hitantsika hoe 4 taona taoriana ny tenenan'i Jesosy Kristy hoe io tempoly tsara be, tempoly izay natsangany Solomona fa rava, fa natsangana indray dia mbola rava ihany, ary faharavana tsisy ohatr'izany, ary mandraka ankehitriny izany tempoly izany dia rava ary tsy tafatsangana intsony. Dia izany no ananara ny tenin'Andriamanitra antsika hijery an'i Jesosy Kristy ao anatin'izany. Fa ny faharoa koa dia ny hoe hiandra an'Andriamanitra ny famonjena. Je mettrai mon espérance. Hotsika teo hoe miambena amin'ny fanantenana. Inona moa izany fanantenana izany? Izany fanantenana izany dia fiandrasana. Miandry mafitrika, na dia misy arany mafy, na dia misy aza maharary. Izany hoe ny miandry zany zany tsy hoe manantena tsy misy, tsy hoe fanantenana saintsainina fotsiny, na tenen'ny vava fotsiny, fa mety fanantenana tena iainana tokoa zany, tena mety harary tokoa izany. Ary Jesosy Kristy moa zany dia efa niteny hoe aza taitra fa tsy maintsy ho avy. Eny na ny fanenjehana sy ny loza samihafa aza tena tsy maintsy ho avy, fa ny fanantenana dia ao amin'i Jesosy Kristy. Fanantenan'ny kristiana ary havana dia miorina ao anatin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fampanantenana ary ny fanantenana maharitra. Hosika teo hoe tanteraka avokoa ny faminaniana izay nolazaina, natao amin'ny bokin'ny Mika, natao amin'ny filazantsara araka ny lioka. Izany mahatonga antsika hanantena ary orina mandrakariva amin'izany tenin'Andriamanitra izany, satria fantatsika, hitantsika eo amin'ny tapany 7 eo amin'ny 7 eo hoe Andriamanitro no iaino ahy. Fantatsika fa miaino Andriamanitra. Izany hoe miaino zany moa zany dia tena hoe miaino tsara, mangila tsofina, mamaly. Izany ny dikany hoe miaino. Izany hoe ny Andriamanitra inoantsika dia tsy hoe miaino fotsiny ihany, na hoe mandre fotsiny ihany, fa tena miaino, manatanteraka, mangila tsofina, ary tena mamaly vavaka antsika. Ny Andriamanitra ny mpaminany mika ry havana dia mbola ilay Andriamanitra tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay, ary Andriamanitsika kristianina. Fa inona moa ny fampiarana ao anatin'izany tapany voalohany izany izay ho hitantsika? Manoloana ny tabataba, manoloana ny ratsy maro isan-karazany, manoloana ny korotana eo anivon'izao tontolo izao, dia aoka isika hiambina amin'ny fanantenana. Inona moa ny dikan'izany miambina izany?
Raisitsika tsotra amin'ny fiainana andavanandro. Raha vao mifo maraina isika, tokony ahatsiaro mandrakariva ifampiresaka amin'Andriamanitra. Ifony ao anatrehan'Andriamanitra raha misy zavatra tsy araka ny sitrapony. Amaky ny tenin'Andriamanitra. Eny fa na dia andala tsoratra masina iray monja aza, na dia ao anatin'ny korotana sy tebiteby, amin'ny maha-olombelona tokoa mantsy, mety eo ny asa, eo ny fianarana, eo ny olana maro isan-karazany, fahoriana, ny fijaliana, ny zavatra tsy maintsy hojerentsika, vao mifony masontsika, dia variana ao anatin'ireny. Fa ny tenin'Andriamanitra pratika kosa, izay ananarana antsika, dia aoka atopitsika amin'Andriamanitra ny masontsika, ny fotsika, ny fisainantsika manontolo, ka amaky ny teniny, hivavaka ifampiresaka aminy, amin'ny alalan'ny zavatra maro isan-karazany. Mety eo ny tambajotra isan-karazany, eo anivon'ny fiangonana moa dia misy ny mofinaina, misy ny mofinaina maro isan-karazany koa, misy ny tenin'Andriamanitra, ny toriteny maro be izay toriana ao anatin'ireny. Enkanetsika kristianina mba ho tena liana, mba ho tena ho tia izany tenin'Andriamanitra izany, fa tsy ho varim-bariana, ho tahaka ny mpiambina. Satria variana, raha mahatsikaritra isika raha vao ohatra ny hoe misy jery mesazy zao, ohatra hoe misy zavatra misehoana, hoe misy asa maika be, iny dia lasa, dia mitraite an'iny, dia lasa amin'ny telefona, mijery maila sy ny sisa, tonga ihany hatramin'ny 7 alina, amin'ny 7 alina, amin'ny 10 alina, andeha atory, tonga saina, to tsy mba nanana na ray segondra aza, na ray minitra aza, na makina ny tenin'Andriamanitra. Ny fampiresadresana tamin'Andriamanitra. Koa izany no ananarany tenin'Andriamanitra antsika. Aoka hiampina isika, fa tsy ho varim-bariana. Eo ihany koa ry havana, ny pratika amin'izany tenin'Andriamanitra izany dia ny fanaovana ny marina. Na dia manao ny tsy mendrika ary manao ny ratsy izao tontolo izao sy ny manodidina antsika, aoka isika andeha amin'ny marina araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ary indraindray dia misy ny fakapanahy tonga antsika tsy hanao n'izany marina izany. Misy fotoana indraindray mandeha iango ohatra, dia mamerim-bola ilay olona, dia mamefamerim-bola mihoatra be. Dia mety amin'ny olona tsotra, mety amin'ny fisainany maha-olombelona, mety hiteny hoe iango efa lafo be isan'andro, mety hoe mangalatra kory aza indraindray, na mety hoe famerim-bola eny amin'ny mpivarotra, efa tratra an'izany koa, mihoatra be famerim-bola ny amin'ny mpivarotra. Misy mifanamasina miteny aminao, mihoatra io famerim-bola io, mandeha amin'ny fahamarinana, mamerina. Ary ny fihetsika tsotra sy mety mora ao anatin'izany, anisan'ny fijoroana vavolombelona. Tsy voatery mety hoe hitoriteny amin'ilay olona ianao, fa fihetsika tsotra ohatr'izay, dia tonga saina ilay olona. Tena misaotra tompoko izy fa tena mbola misy kay ny olona matahotra an'Andriamanitra. Izay fotsiny, tsy mila zavatra betsaka aminao, dia efa fitoriana, fiambenana, fandehanana amin'ny fahamarinana. Na inona alehan'izao tontolo izao, miazakazaka ao amin'ny faharatsiana, lala mikotana, toa ny mika, fa izao kosa, ary aoka ho sahiteny isika hoe fa izao kosa, dia hitoetra mandrakariva ao amin'ny tenin'Andriamanitra, amin'ny famponan'Andriamanitra. Aoka koa isika hery ao anatin'izany fiambenana izany, amin'ny fandehanana, amin'ny fanompovavahana torak'izao, amin'ny hafanampo eny anivon'ny sampana, amin'ny asa mivantana, asa sosialy eny anivon'ny fiarahamonina. Izany koa dia fiambenana izay ahatonga antsika ho vavolombelona, ahatonga antsika tsy atoritory. Fa indraindray ny ry havana tena manafika ny torimasom-panahy. Indraindray mety tsy hitantsika hoe ohatran'ny hoe kamokamo azany hivavaka, fa iny le sika ilay miteny mihitsy hoe ohatran'ny kamokamo malaindaina, iny mihitsy ny tena andehanantsika, mandohalika mivavaka, andehanantsika mamaky ny baiboly manokatra ny tenin'Andriamanitra, andehanantsika mijery na ny ao anaty telefona, mijery toriteny fizarana ny tenin'Andriamanitra, mba hahatonga antsika androso
Zany ny atao hoe miambina, tsy matory fa miambina tsara amin'ny fanantenana. Ny mahandrasa ry havana dia hoe miambina tsara amin'ny fanantenana. Ny faharoa dia ny hoe miarena ka mitoera ao anatin'ny mazava. Ny andiny fahavalo, tapany voalohany manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy aza mifaly ary fahavaliko, fa na dia lava zao mbola hiarina ihany. Ary ny ao amin'ny tapany by koa dia ny hoe raha mitoetra ao amin'ny maizina aho dia Jehovah ny fanazavana. Ny faharetana ry havana dia fiarenana trano. Hitantsika eto ao anatin'ny dikan'izany hoe miarina izany dia ny teny hebreo hoe QUM. Dikan'izany dia ny hoe mitsangana, se mettre debout, miarina, se redresser, miverina amin'ny toerana tokony ho izy, reprendre sa place légitime. Inona ny dikan'izany? Ny faharetana, ny fianjerana dia tsy midika fahalavona. Tsy midika fahalavona. Fa zava-dehibe mahatsiarontsika fahalavo dia mbola hiarina. Eo ilay hitantsika hoe reprendre sa place légitime. Zanak'Andriamanitra isika ry havana. Efa vidiana lafo tamin'ny ran'i Jesosy Kristy, aza manaiky ho lafo zany ry havana. Fa raha ny sitrapony devoly dia ho hitsakitsahana amin'ny tany sika, andohalika, andadilady, iosim-bovoka. Fa ny tenin'Andriamanitra kosa dia miteny hoe miarena tsara, miarena ry havana, fa izany indrindra no nahatongavan'i Jesosy Kristy hamonjy antsika. Izany indrindra no nanomezany fahazavana. Jehovah ny fahazavana. Dikany hoe fahazavana eto dia tsy fahazavana tsotra fotsiny ihany ohatra ny hitantsika ohatr'izao, fa misy dikany lehibe ny teny hoe fahazavana. Izany dia ny hoe fahazavana izay mampiseho ny mazava, ny marina, qui révèle la vérité. Fahazavana mitarika, qui guide la direction. Fahazavana izay mamela heloka sy manafaka, qui délivre, qui donne le salut. Rehefa ampidirin'ny Juda enatra na fahakiviana ao anatin'ny izany aizina izany sika, dia tsaroa fa Jesosy Kristy manome fahazavana. Inona moa ny fampiarana an'izany? Jesosy Kristy ry havana dia tsy tonga hiantsony mara, fa ny mpanota mba hibebaka. Izany hoe diso mihitsy ny feritreretana matetika fa ny olona makany am-piangonana dia tokony olona masina, marina, ka raha misy manao ny tsy marina dia vao ilakilaka, mivoaka amin'ny fiangonana na lasa lavitrany dia veriny fanahy. Tsy ry havana. Izany indrindra no hahatongavan'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy dia manarina, ary miketo dia samy joro amin'izany, fa raha lavo aozy izy dia mbola hiarina ihany. Fa raha mitoetra ao amin'ny maizina dia Jesosy no fahazavana azy. Tena mahavariana. Jesosy Kristy tonga tetỳ an-tany, tena namam-panota ry zaka io sy mpamoretra. Mety izy ny olona tsisy lavana azy mpangalatra. Ilay vehivavy varoteny, inona izay mpivaroteny? Izany ve mba hanantona an'i Jesosy hikitika lamba? Izany no nahareniny Jesosy no tantany ny fiainany. Eny fa na dia ny jiolahy teo amin'ny hazo fijaliana azy. Na ny olona zao dia mety faly nijery, izao mihitsy ny tena mendrika andreo, inona koa izay jiolahy? Alao ho faty any dia milamina ny fiarahamonina. Izany indrindra no nentin'i Jesosy tambavaka teo anatin'ny hazo fijaliana. Koa isika eo amin'ny fiainantsika ry havana, rehefa mahita ny lavo na ao anatin'ny tokantranontsika, mety hoe ny zanantsika, mety hoe ny ray aman-drenitsika,
mety hoe ny mpiaramoniny mpiara-miangona ary reno izy fa izany no sitrapon'Andriamanitra. Izany no hoe mahandrasa ho amin'ny fiavian'ny tompo, mahandrasa manarina ary mitondra fahazavana. Dia ny eo amin'ny andinin'ny 7 ato amin'ity mika ity koa dia manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, fatezeran'i Jehova dia hiaretako ihany, fa efa nanota taminy aho ambara-pahandahan'ny teniko sy hanomezany rariny ho aho. Amoaka ho ao amin'ny mazava izy ka ho faly aho mahita ny fahamarinany. Eto dia misy fampitandremana sy fampatsiarovana. Ny Andriamanitra efa vahantsika ry havana, ary izay ny hitantsika ato amin'ity bokin'ny mika ity dia hoe mitsara sy mananatra ny tompo, nefa tsy mijanona eo fotsiny fa manarina indray. Andriamanitra, ny Andriamanitra efa vahantsika dia tena mitaiza mananatra. Aiza moa izay zanaka tiana anarina tsy fahaizana. Raha ny zanantsika ao an-trano ohatra manao izay tiany, tsy anatra ohatra ny hoe classe de primaire, za tsy anatra tsony, dia alefantsika fa eny ary aza mianatra tsony ka tsy te hianatra tsony izy. Zanantsika ao an-trano manao zavatra rehetra, tsy anaritsika. Tiana ane zany zaza zany rapitso sy ravakapitso, mety varo lavo. Rehefa tsy eo tsony ianao mety ho lasa mpangataka, rehefa tsy eo tsony ianao mety ho lasa higadra ny ampigadrana, ary ny tena zavatozy dia ho any amin'ny faharihy mirehetrafo, mirehitra mandrakizay. Dia tsika tena zanak'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra isika dia anarina, teneny. Eto moa mika dia miteny mihitsy ny hoe hereta ny fahatezeran'Andriamanitra. Andriamanitra dia mitondra ny fanetretena ary manasasy amin'ny zanaka tiany. Fa izany ny lalana hatonga antsika andeha amin'ny lalana marina mba hitondrantsika tena tsara tahaka ny zanaka endry. Tsambaratelo ny faharetana ry havana ao anatin'izany koa. Dia hitantsika ny tsambaratelo ny faharetana dia ny fitomoerana tsara. Eto moa mika dia efa mitena izany ary ampiny ao amin'ny epistily nosoratan'i Jaona voalohany toko 2:4-20 ka hatramin'ny 7:20. Tsambaratelo ny faharetana sy ny fiambenana dia fitoerana tsara ao amin'i Jesosy Kristy sy ny teniny. Ilay teny hoe mitoera, mitoetra, tomoera dia miverina inena ao anatin'ny andininy hitantsika teo, ny andininy 4:20 ka hatramin'ny andininy 7:20. Manambara zavatra lehibe izany ary miverimberina marina tokoa. Hoy Jaona hoe mitoera ho aminy mba hananantsika fahatokiana amin'ny fiaviana. Mitoera ho aminy mba hananantsika fahatokiana amin'ny fiaviana. Ny teny hoe mitoetra eto dia avy amin'ny teny hoe meno, izany hoe mitoetra, mijanona, mifikitra mafy. Izany hoe zany tsy mipetrapetraka fotsiny eo, fa tena mifikitra. Na misy tafio-drivotra eo na misy inona, tsy miala ianao, fa mamikitra, mitoetra tsara ao anatin'izany. Ary ilay fahatokiana lazaina fa tokony hitoerana eto dia ilay fahasahiana, ny fahalalana, fahatokiana eo anatrehan'Andriamanitra. Dikan'izany hoe fahasahiana, ny fahalalana, fahatokiana eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy fantatsika ny sitrapon'Andriamanitra ry havana raha tsy tsara fifandraisana aminy isika, raha tsy mazoto mamaky ny tenintsika. Fa ny toriteny dia avy amin'ny tenin'Andriamanitra, dia ao anatin'izany koa no ahitana finoana. Any Kristy ny finoana dia avy amin'ny toriteny, toriteny dia avy amin'ny tenin'ny Kristy. Ka aoka isika ry havana ao amin'izany fitoerana izany, hiazona mafy, hitadidy, hisaintsaina, hamerimberina ao anatin'izany fa izany ihany no fitaovana hery hoentintsika miady ao anatin'izany ady izany. Ary dia mahafinaritra moa ny amaranany mika azy eto amin'ny andininy 10 eto,
hoe dia hita izany ilay fahavaloko ka ho saronan-kenatra dia ilay nanao tamiko hoe aiza ilay Jehovah Andriamanitra ao ho faly mahita azy ny masoko. Ankehitriny dia ho fanitsakitsaka toy ny fotaka eny an-dalambe izy. Izany no amarana ny mika eto amin'ny 110 eto. Ary hitantsika fa ao anatin'ny tantara tokoa dia mangasiasy ny fahavalo. Tamin'ny andro ny mika dia tena ny saziana tokoa ny zanak'Israely, nefa no afana tao anatin'izany faharatsiana izany, tao anatin'izany fahaferezana izany. Ary mika moa izy tsika teo dia naminany ny atogavan'i Jesosy Kristy, izany hoe izany ny tena fiainana ao amin'i Jesosy Kristy. Fiainana izay tsy misy toa azy, ary misy tokoa ny fahavalo. Tamin'izany fotoana izany, tamin'ny andron-dry mika dia teo ny Asiriana. Tamin'ny andron' Jesosy teo ny mpanenjika maro isan-karazany, fariseo, sadoseo, sy ny nanenjika, namantsika, fa tao ambadika ireny rehetra ireny. Dia ny devoly Satana izay mitady andavo antsika Kristiana. Ka ao anatin'izany mihitsy ny tena hijoroana. Ary sika rehetra mba hisaintsaina izany. Fa hitantsika tamin'ity andro anio ity, tao anatin'ny mika sy ny lioka, ary ny jaonina voalohany hitantsika teo hoe rehefa rava ny zavatra rehetra, rehefa ao anatin'ny kao tsy izy tatsony izay ho sarongotany, dia miandrasa n'Andriamanitra, miambena amin'ny fanantenana, ary miorena tsara, mitsangana aza manaiky lavo, ka hanana ho maso ny mpiambina ny isika, hanana faharetana toy ny mpiandry, hanana finoana mahery amin'ny fanantenana azy. Fa eo ihany koa mitsangana ary mitoetra ao amin'i Kristy, miaraka amin'ny fananganan'Andriamanitra ka hivoaka mpandresy, hanana ny fahazavan'Andriamanitra. Fa i Jesosy Kristy ny tena fahazavany zao tontolo zao. Hanana ny faharetana amin'ny finoana ary fahasahiana miandry ny fiaviana, fa izay ny farany. So fiainantsika izao ny fohiriavana. Inona moa izay 50 taona, 80 taona, 70 taona, 80 taona, eny tsy maninona, 70 taona ve zato, mety misy aza 5 dia lasa, ambolana ara dia lasa. Aokantsika tsy ho variana amin'ny fahoriana maro isan-karazany, amin'ny faharatsiana ka iraviravin-tanana. Aokantsika tsy ho variana miosina amin'ny tany, fa hiara hiteny amin'ny mika hoe fa izao kosa dia hanandrandra ny Jehovah, eny andry an'Andriamanitra ny famonjenay aho, Andriamanitra no iaino aho. Izany ary havana no tenin'Andriamanitra indray ambara amintsika amin'ity andro anio ity, enganetsika andry amin'izany fiavian'i Jesosy Kristy izany. Ary ho anareo mpitendry ny zava-maneno moa dia fifaliana ho anay tokoa ny manana anareo. Aoka ianareo ho tena fitaovana, fa dia mahafinaritra ny feonkira, mitondra ny sainy maro, atsiaro izany fiandrasana izany, atsiaro izany fiambenana amin'ny fanantenana izany, atsiaro an'izany finoana sy fandresena, ka ho potika ny fahavalo, fa isika kosa hivoaka mpandresy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia ho aminareo mandrakariva ny fiadanana rohy havana, ho an'Andriamanitra reriany lehibe, ny voninahitra, omaly sy anio, ary ho mandrakizay. Amen.